mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ravanantsika tratry ity zoma fahadimy roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky ny Amosa Mpaminany, Amosa toko fahafito, Amosa toko fahafito andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, Amosa toko fahafito andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, vakitsika amin'ny anarana Jesosy. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'i Israely Amazia, ilay mpisorona tao Betela nanao hoe: Amosa efa nanao tetika ikomy aminao tao amin'ny taranak'Israely ary tsy zakany tany ny teniny rehetra, satria hoy Amosa ho faty nitsapatra Jeroboama ary ho baboana hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa: ry pahita, andeha mandositra makany amin'ny tanin'ny Jody ianao ka mihinana aninany ary maminany ihany, fa aza maminany eto Betela intsony, ny fitoeramasin'ny mpanjaka sy tranom-panjakana ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe: tsy mba mpaminany ana zanaky ny mpaminany fampiandrony sy mpitiaviavy ihany aho, saingy nalain'i Jehovah tany am-piandrasan'ondry aho ka nataony hoe mandehanaka maminany amin'ny Israely oloko. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vanim-potoana sarotra sy vanim-potoana nampalahelo nefa vanim-potoana nanahirana teo amin'ny lafiny maro ny vanim-potoana naminan'iny Amosa Mpaminany amin'ity tantara ity. Tany amin'ny fanjakany avaratra no niseho ny tantara. Fantatsika moa fa nizara roa ny fanjakana Israely dia ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Ny fanjakana avaratra dia nisy ireo foko folo ary ny fanjakana atsimo kosa dia nisy ireo foko roa, nisy ny fokon'ny Joda sy Benjamina, ny folo kosa dia nisy ny Dana, Efraima, Manase sy ny sisa. Dia noho ny olana ara-politika nizara nampisaraka ny avara sy ny atsimo dia ninitsy ny vavaka tany atsimo ny fanjakan'i Israely tany avaratra zany, satria raha diapolo tokana ihany taty Jerosalema dia voatery mamonjy makaty atsimo zany raha hivava, rehefa mivavaka reo mponina tany amin'ny fanjakana avaratra. Ka noho ny olana ara-politika dia naleon'ny fanjakana avaratra namorona fitoeram-pivavahana tany Betela, tany Betela sy tany Dana, ary nanangana tempolo tsampy mihitsy izy, nanangana omby kely volamena, ny ray tao Betela ary ny ray tao Dana. Hitantsika amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy roa amby telo andininy maro moa zany, toko roa ambin'ny folo. Dia nahitana izay nananganan'i Jeroboama mpanjaka ilay tempolo tsampy mba hivavahan'ny mponina tany amin'ny fanjakana avaratra ka tsy hakanesany tany Jerosalema intsony. Mazava ho azy fa ny tsampy nampifangaroana tamin'ny mivavahana jiosy izy io. Hany ka nahatezitra an'Andriamanitra dia nalahelo Andriamanitra moa dia naniraka ny Osea izy, naniraka ny Amosa izy mba aminany tany amin'ny fanjakana avaratra, mba hiverenany amin'Andriamanitra. Nefa moa tsy nohenono ny fanjakana avaratra zay, satria io hitantsika amin'ny andininy hoe nisy any Amazia izay mpisorona tao Betela, mpisorona tao amin'ilay vanim-potsampy zany, tezitra tamin'ny Amosa ary nikomy nampirisika ny Jeroboama handroaka any Amosa, nandroaka ny Amosa. Mandehany ianao verina ny tanindrazanao, mandehany ianao maminany any amin'ny Jodia, dia ataovy izay mety any ianao ny sakafo, ataovy izay mampilamina ny fiainanao, fa aza manelingelina ny anaety fa ity dia tranom-panjakana, fa ifampanjakana ny ety ary ity dia fitoeramasin'ny mpanjaka, fitoeramasin'ny mpanjaka sady tranom-panjakana ity, tsisy hidiranao ity, vandany ianao mandeha. Ary dia Amosa moa namaly manao hoe za angeny ny rahan'Andriamanitra naminany fotsiny fa tsy alina akaty fa ny rahan'Andriamanitra akaty. Ity tantara ity dia mampatsiaro antsika ny zava-nitranga teo amin'ny tantaran'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Mandrakariva ny fahalovana ara-toe-karena, ny fahalovana ara-moraly dia ateraky ny fahalovana ara-panahy. Rehefa simba ny ara-panahy
rehefa simba ny ara-panahy simba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, rehefa rava lay équilibre lay lamina ara-panahy de zao manjary simba miaraka am'izay koa ny fiainana ara-tsaina ara-nofo. Mifamatotra be io ary izay no hita am'ty tantarany Amosam-paminany ity satria tamin'ny andron'ny Jeroboama zay aminan'iny Amosam-paminany ety dia natsiravina be ny fiainan'ny firenena avaratra, ny fanjakana avaratra, valitrom-pitondratena, faharavan'ny lafin'ny maha-olona, kolikoly, faharovana ara-pivavahana, zaza atakalo-kiraro, isan-karazany fantrana, antsana ampisaraka amin'ny mpanankarena sy ny manitra, zany dia hita tamin'ny andron'ny Jeroboama zay nahatokan'Andriamanitra naniraka ny Amosam-paminany hoe avereno amin'ny lalana tena izy ny fanjakana avaratra, kanjo moa tsy niverina mihitsy ny fanjakana avaratra ary de nefa rano de rava tanteraka aty amin'ny 2020 sy 700 ravan'ny Asiriana tanteraka ny fanjakana avaratra ary mandraky ty ny androany de tsy hitany hoe nakaiza izy eny aty amin'ny andron'ny Jesoa moa zany de ireo atao hoe Samaritana, ireo dia karazan-drazan'ny sombitsombiny tamin'ny fanjakana avaratra. Ohatsika hoe mampatsiaro antsika tantara nitranga tamin'ny andron'lay mpanjaka antsoina hoe Henri IV. Misy Henri IV be de be moa zany, misy ny Henri IV tany Angletera asa diso taonjato ambin'ny folo sa taonjato ambin'ny folo, fa misy koa ny Henri IV frantsay, ny Henri faefatra frantsay nanatao Henri de Navarre zay fantatry ny protestant io satria izy io namoaka le antsoina hoe Edit de Nantes izay nampitsahatra ny fanenjehana ny protestanta tany protestantisme sy ny protestant tany Frantsa tamin'ny 13 aprily 1799 saika hain'ny protestanta frantsay tokony ho tadidin'ny protestanta rehetra ity vanim-potoana zay nampitsarana ny fanenjehana sy ny famonoana ny protestant ity zay fanapahan-kevitry Henri de Navarre na Henri IV. Izy moka protestanta ny tena foka ny tena fakany ny fiaviany fa niova katolika koa izy mba hanohy lafiny ara-politika. Dia fa ny teny resantsika eto dia ilay Henri tany Allemagne, Henri tany Allemagne. Ny zavatra nitranga any amin'ny taona taonjato varaika ambin'ny folo, any amin'ny taona 570 dia nisy fanamboarana lehibe na antsoina hoe fantsina lehibe nataon'ny Grégoire, fantsina grégorianina io nahatonga ny teny hoe grégorianina mandraky ty ny androany, fantsina tao anatin'ny fiangonana katolika tam'izany moa tsy mbola nisy katolika sy protestant mazava ho azy, taonjato varaika ambin'ny folo tsika tsy mbola nizara roa mihitsy, mbola tsy nisy katolika tsy nisy protestant fa mbola fiangonana iray ihany. Aty amin'ny taonjato faha 20 vao nisy katolika sy protestant fa ny fiangonana tokana ihany ny tany andrefana. Dia am'izany 570 sy arivo zany dia mbola tokana ihany eny 450 sy arivo no nisaraka ny orthodoxe sy ny katolika romanina fa iny fiangonana orthodoxe dia tsy nanana fa mbola tokana ihany zany ny fiangonana taty andrefana. Dia tam'izany fotoana zany de nahatsiaro Grégoire fahafito fa mila fantsina sy fanamboarana ny fiangonana no ny antony maro samihafa de ity papa lehibe ity zay isan'ny ataontsika hoe nanamarika tantaran'ny fiangonana dia nahatsapa fa misy fivilian-dalana be tao anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoana andro taonjato varaika ambin'ny folo tsika zany nisy natanjaka tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ny antsoina hoe nicolaïsme. Hitantsika ao amin'ny apokalypsy misy hoe nicolaïta, inona moa ny nicolaïsme dia ny ataontsika hoe tamin'izany fotoana zany dia ny fitondratena tsy mendrika hita tao anatin'ny nataon'ireo pretra ireo mpitondra fivavahana tamin'ny fotoana andro betsaka tamin'izy ireo no tsy tsara fitondratena, nisy ara-moa nanao tokantrano maso nefa pretra, nisy amin'izy ireo maro anteraka ty tsy de roa nefa pretra any amin'ny hoe nicolaïsme nisy fahalotom-pitondratena be zany tao anatin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Grégoire fahafito io. Fa tsy vitany hoe nicolaïsme ihany fa nisy koa natsoina hoe simonisme, io hita avy amin'ny tantaran'ny Simona lay mpisorona ty amin'ny asan'ny apôstôly hoe fanjakan'ny vola tao anatin'ny fiangonana natsoina hoe simonisme ty amin'ny Grégoire fahafito.
zany hoe lasa nisy tsolotra, nisy zavatra ohatr' zany fampiasam-bola atao anatin'ny fiangonana ataonjato fa araky ambin'ny folo dia nanapa-kevitra ity papa ity Grégoire fafito fa namapa-kevitra io zany hoe tsy maintsy ahitsy lay tsy mety dia namoaka izy lay antsoina hoe dictatus papae zany hoe karazana andininy izy io texte lalàna misy andininy fa fito amby roapolo andininy fito amby roapolo eo aty amy taona dimy amby fitopolo sy arivo io dictatus ny papy io izay nanitsy ny fiangonana ka rehefa nivoaka io dia lavin'lay mpanjaka antsoina hoe Henri IV tany Allemagne natao hoe Saint Empire moa izy tam'izany fotoana zany satria fa teo iny efa natao hoe Allemagne ny Allemagne natao hoe Saint Empire ny anarany germanika zay io Allemagne ankehitriny io niaraka tamin'ny Italie mbola atao anatin'ny Saint Empire tam'izany fotoana zany dia i Henri IV nandà mafy lay fanitsinana nataony Grégoire lay réforme grégorienne zany laviny Henri IV hoe za tsy anaiky an'io inona lay réforme i Grégoire VII zany dia nanao hoe ny fototry ty fahalovana ao anatin'ny fiangonana ty dia ny fidiran'ny fahefana laika ao anatin'ny fiangonana hoy Grégoire VII iny le fahefana laika zany hoe tamin'ny andron'ny Grégoire VII zany de nehetrehitra izy manao hoe rehefa tsy manaja ny mpitondra azy tsy mahana fahefana amin'ny rafim-piangonana amin'ny lafiny rehefa tsy matanjaka ny rafitra ara-panahy de mora mivily lalana ny mpitondra fivavahana na reo olona zay manodidina azy ka tam'izany fotoana zany dia alohan'ny réforme zay maha réforme ny réforme grégorienne dia satria ny papa zany taloha zany dia ny évêque sy ny papa dia ny fahefana ara-piaramonina no mifidy azy zany hoe reo andrina tamin'ny fotoan'andro na ny amperora na no mifidy ny évêque sy ny fidiny ny papa fa tsy hoe ny fiangonana akory tsy zay fa reo mpitondra zany ny mpanjaka reo manam-pahefana ara-piaramonina no mifidy ny évêque sy ny papa tam'izany fotoana zany vokatrany dia mazava ho azy tsy toteny amin'ny ireo pretra tsy toteny amin'ny pretra zany ny évêque tsy toteny amin'ny papa ny évêque fa satria ny fiarahamonina no mifidy azy raha tsy olona de ny ohatrany hoe ny mpanao politika no mametraka azy ny mpanao politika no mifidy azy de tsy toteny mihitsy tamin'ireo ataotsika hoe pretra ireo ny papa sy ny tahaka zany hany ka nanjary izy fivilian-dalana hoe lasa hono reo miteny frantsay lasa tsy redevable tamin'ny rafim-piangonana tamin'ny papa zany ny pretra madinidinika rehetra sy ny évêque satria ny fiarahamonina nametraka azy de vokatrany dia lasa nanjaka be lay nicolaisme sy lay simonisme indrindra nataon'ny Grégoire tsy maintsy amboariny io Grégoire rehefa namboariny io Grégoire dia namoaka io dictatus zay resahantsika teo izy miteny latiny namoaka an'io izy kanjo laviny Henri IV io laviny Henri IV io hoe tsy mety ahoana moa zany aloha zay ihany no anendriny ny évêque aloha zay ihany no manao ny investiture io lay tenin'ny mpahay tantara zay dia fantatry ny nanao tantaram-piangonana rehetra lay antsoina hoe querelle d'investiture io vanim-potoana io zany tamin'ny vanim-potoana ny Grégoire fahafito dia nytoy ny tantara dia rehefa tsy nanaiky Henri IV zany dia tsy nanaiky any réforme ny Grégoire izy satria tianana fahefana be izy amin'ny fahefan'ny évêque fahefan'ny évêque dia tsy nanaiky Henri IV nandany io texte nataony Grégoire fafito io dia vitan'izay fa nalany tsy ho papa Grégoire fafito satria fahefana zany tsika manao hoe mpanjaka ny amperora tam'izany fotoana zany mametraka ny papa de nalany Grégoire fafito tsy ho papa mandefa taratasy zany manomboka zao anao tsy papa hoy Henri IV mantsy any Grégoire fafito
de setrin'izay koa Grégoire fafito manao hoe manomboka zao koa anao dia excommuné tsy ao anaty fiangonana ntsony ianao de niady zany nisy olana be zany teo amin'ny mpanjakany Saint Empire na sy ny papa de nisy olana be zany izy io dia ndararaha azy dia mazava ho azy niako teo amin'ny Henri IV lay fanapahakevitry Grégoire fafito manao hoe satria lasa tany Allemagne moa tam'izany fotoana zany na tany Saint Empire germanique io dia nisy olona maromaro zay tsy nahazoazo ho an'ny sy firenena manodidina tsy nahazoazo any Henri IV de rehefa naongana zany Henri IV dia mazava ho azy tsy toteny tsony koa izy teo anatrehan'reo olona manodidina azy ianao raha naongany fiangonana izy akoa nanaiky mpanjaka amperolana naongana fiangonana no zany dia zay ko tsy manaiky anao tena nompoka nanonja be lasa tsy nakatoavin'ireo mpitondra reo vahoaka manodidina azy i Henri IV satria tena nisy crise politika koa tany vokatre dia lasa ingany Henri IV mitorony olona hevitra hoe mandany anao mifona amin'ny Grégoire fahafito dia lasa nakany tany Italie tam'izany fotoana zany any am'ilay tanàna antsoina hoe Canossa dia nandeha tany any Henri IV nifona tamin'ny Grégoire fahafito ary nahararaha azy de zao Grégoire fahafito amin'ny fotoana eo amin'ny château de Canossa mbola any io mandrakakehitriny dia nandeha tany Grégoire fahafito de telo andro niaritra atsika tsy niala kiraro tsy nanao kiraro ity mpanjaka Henri faefatra ity dia nandeha niaritra ny etsika tao Canossa niandry ny fona tamin'ny Grégoire fahafito mifona afa diso de nifona tao izy zany telo andro izy tsy nampidiriny teo niandro teo tokotany niaritra atsika tsy dia mijaly be teo zany izy nandritry ny telo tsy afa nanaotry Grégoire fahafito mazava ho azy fa namela azy ho afaka de afaka nahazo famelan-kely koa Henri faefatra de niverina tany amin'izy zany dia somary tsy de tena nadio fo loatra tsy nadio fo moa zany satria politika ny tao ambadiky Grégoire fahafito koa tsy de tena nadio fo loatra koa namela azy fa dia lasa fomba fiteny montsiny hoe fomba fiteny amin'ny fiarahamonina ny hoe zay ndray de tsy andeha ho an'ny Canossa zany hoe tsy zay de tsy fony zany zay fomba fiteny teo anatin'ny fomba fiteny andavanandro dia kanjomoana aty aorina rehefa tafarina soamantsara i Henri IV de namaly an'ny Grégoire fahafito indray izy rehefa ohatra ka tafarina amin'ny lafiny hoe niverina ny fahefany azon'ny olona azo indray niverina indray fitokisan'ny olona taminy dia naongany indray Grégoire fahafito aty amin'ny taona raha tsy diso aty amin'ny taona 20 sy arivo ity na marina kely dia naongany indray Grégoire fahafito rehefa naonga Grégoire fahafito de voatery nandositra tany Salerma moa de maty tany izy tsy nivay olana io raha tsy aty amin'ny lay olana antsoina hoe querelle d'investiture zany tsy miva raha tsy aty amin'ny ataotsika hoe concordat de Worms aty amin'ny taona efa amin'ny faraparan'ny taonjato fa raika amby folo dia eo zany lay ina no afatra ina no dikan'izany tantara ataotsika hoe lavabe zany dia io zany de tahaka ny tranga tamin'ity Amosa ity misy mandrakariva ataotsika hoe fifandonana indraindray eo amin'ny mpaminany sy ny mpanjaka tahaka ny faminaniany Amosa sy Jeroboam izay Jeroboam moa tsy aiza akory fa Iamazy fijeriny Iamazy ihany fijeriny Jeroboam zany hoe tsy zakan'ny fiarahamonina tsy zakan'ny fiarahamonina indraindray ny toroteny indraindray tsy zakan'ny mpiarabelona tsy zakantsika indraindray ny toroteny ary manjary lasa tsy zakantsika mafy ny afatr'Andriamanitra
satria fatatsika fa araky ny desantsika teo hoe ny fahalovana ao anatin'ny fiarahamonina matetika ny fiarovana na eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay mihitsy ary na eo amin'ny fiainan'ny andavanandro ny tsirairay mihitsy ary de matetika ny faharavana ara-panahy de miteraka faharavana amin'ny fandavanandro koa matetika zany zay io atsika ny boky ny Amosa dia matetika mitranga lay tsy fifankazahoana eo amin'ny ataotsika hoe indraindray ara moa misy mpitondra fivavahana tsy zakan'ny olona tsy zakany ataotsika hoe ny andavana ohatrana tonga séparation de l'église et de l'état tany Frantsa teny taona 1630 mitovitovy am'izany any dia ina no hevitra afatra ara-panahy ty boky Amosa ty zany raha ohatra ka mijery ny fiarahamonina ankehitriny isika ina no afatra ny afatra de zao tokony ho ananany fiangonana sy ananany mpino toetra de ny fanetretena ny Amosa na inona de zao zava-dehibe ny fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra ho marina mandrakariva andahan'Andriamanitra tsy mahazo mandositra zay asa nampanaovina azy ny fiangonana na ny mpaminany na iza le firahan'Andriamanitra ianao de mijoro vavolombelona ary mijoro vavolombelona ao anatin'ny fanetretena mahafinaritra be ny tenin'ny Amosa hoe za nge tsy zany eritreretinao zany za nge tsy tsotra zanaky ny mpaminany tsy satria olona tantsaha tambanivohitra Amosa fa tsy hoe tahaka andre Isaia mpaminany hoe olona ambony be tao amin'ny fanjakana tsotra ny Isaia mpaminany mihitsy Amosa fa olona tsotra tambanivohitra io teneniny hoe mpiandrondry teny am-piandrasan'ondry mpitiaviavy natsoan'Andriamanitra mba aminany Andriamanitra rehefa miantso dia tsy voatery hoe tsy maintsy olona ambony be olona tsotra tantsaha tahaka ny Amosa nefa ny faminan'iny Amosa dia matanjaka de matanjaka fa mampiverina ny olona ao amin'Andriamanitra hotsika manao hoe ina ny afatra ho an'ny hevitra ara-panahy ampitainy amin'ny boky Amosa eto toko 7:20-20 zavatra roa lehibe afatra ho an'ny mpino hoe ilana faharetana tsy voatery ho raisin'ny olona akory ny afatra natao ny afatra hoentin'ny fijoroana vavolombelona ataonao any amin'ny fiasana any an-tsekoly any am-pianarana ny fiarahamonina tsandray tsy voatery ho raisin'ny olona azo adinoina fa tsy ny raisin'ny olona mihitsy ny faminan'iny Amosa ny zava-dehibe de ndraindray tsy ray fandraisana na lay tsy fandraisan'ny olona fa ny zava-dehibe dia ny fijoroanao mijoro amin'ny fijoroana vavolombelona aza kivy any amin'ny toeram-piasana any na amin'ny toerana misy ianao mitoro ny fitiavan'Andriamanitra ny vokatra de tsetsika fahan'Andriamanitra ary ny faharoa de ny afatra anao dia ny fananatsika fidelité na ataotsika hoe fa toetra mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra marina sy mahitsy raha mantara lay zava-nitranga tany Canossa atsika de zao mazava be fa io misy foana ndraindray ao anatin'ny fiarahamonina any maneran-tany ndraindray lay ataotsika hoe fifandroritana eo anivon'ny mpiarabelona ny hoe iny fahefana manao ty sy ny sisa rehetra ny olana eo amin'ny tantaram-piangonana de misy foana ny hoe fifampidirana eo amin'ny fahefana maro samihafa ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy zany ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe ty zao ny fanahana ny tsirairay avy fanetretena fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina fa tak'izay nitranga tamin'ny tantara tany Canossa teo dia zay ndrasantsika de lay tsy fifanajana lay fifamalipaty teo amin'ny Grégoire fahafito sy teo amin'ny Henri IV rehefa raha moa dia samy tsy nety le izy zava-dehibe zany de le hoe fiainoana ny tenin'Andriamanitra fanajana ny tenin'Andriamanitra ary ny fifankatiavana zany zavatra lehibe de lehibe mihitsy tokony hananany tsirairay ny fanetretena sy ny fifikirana amin'Andriamanitra sy ny fanetretena ao anatin'ny vavaka arak'izany dia hitantsika matetika eo amin'ny fiarahamonina itony tantarany Amosa itony hitantsika amin'ny andavanandrotsika dia hotsika manao hoe faharetana ho anao amin'ny fitokiana filazantsara
na inona dia fiezahana ho marina ananao toetra mahatoky, toetra feno fanetretena eo anivon'ny fitoriana ny filazantsara ny tsirairay avy mijoro mpanompin'Andriamanitra mahatoky mandrakariva ny tsirairay eo anivony. Zany ataontsika hoe mety mandalo zavatsarotra tahak'izay mety ho ny lalovana dia mety mandalo zavatsarotra, fa ny zava-dehibe de zao ny fananana lay toetra mahatoky. Dia ny tompo ry havako hampahiry antsika amin'ny fitokiana filazantsara ary hampahiry antsika lalandava amin'ny fanatanterahana ny asa fanimpoana. Vavaksika tomoatsoronao zany ny amin'ny zay tantara nomenao anay tamin'ny alalan'ny amosa ny anananay fanetretena, indraindray ny fiarahamonina, indraindray ny mpiarabelona, indraindray mandalo fizahantsoetra zay amin'ny fijoroana vavolombelona. Saingy ianao Andriamanitra no mampahiry de mivavak'izay tompo ho tehirizy mandrakariva mba ho marina sy mahitsy amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ary ataovy mahatoky koa amin'ny asa zay tianao ampanaovina anay ampahareto amin'ny fanompoana mivavak'izay ho an'ny fiangonanao. Ataovy mahatoky ny mpino tsirairay avy amin'ny asa tsara. Mivavak'izay mba ho tehirizinao amin'ny fahamasinanao hatrany zahay eo anivon'ny mahampino anay. Vavaka koa zay ho an'ny firenenay, vavak'izay ho an'ny malagasy rehetra, vavak'izay ho an'ny mpiarabelona aminay, ho an'ireo mpianatra zay ao anatin'ny fijoroana vavolombelona fialan-tsasatra, vavak'izay ho an'ny mpitondra anay isan'ambaratonga, vavak'izay ho an'ireo mpanabe rehetra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra zao de samy ho tahinao Andriamanitra ary samy ho rakofanao ny fahasoavanao, omenao fanetretena, omenao fifaliana am'izay rehetra zara fanompoana sy andraikitra tandrify azy avy. De atao faly amin'ny fanarahana anao zahay. Misaotra Jesoa. Amen.